fa mila tokokokoa zany ny vahoaka hoe ahoana moa ra olona rehetra manana atany ankehitriny sy tratra ny tindry azo lena sy ny tsy hafahana mihoatra manoloana n'ireo mpangalatra tany sy ireo tambazotra. Ka omeko ny ministra ny fitsarana ny fitenenana mba amitsinana hoe inona no andraikitra hoetintsika manoloana n'ireo mpangalatany any olona zay manana tany ary misy manao ny hoe ambolitra amin'ireo tany zay olona tena tompony tena manana tsitra ary tena ataoko hoe nanajary an'le tany zay mety ny ainany nandritra ny taona maro. Monsieur le ministre. Makasitraka anao Andriamatoa Hajaina Filoha Republika miarabanao ihany koa noho ny taona vaovao torak'izay koa Andriamatoa Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta manona fiadanana ho anareo mirahalahy ho antsika rehetra mpikambana ato anaty gouvernemanta ho antsika rehetra ato anatin'ity efitrano ity. Makasitraka Andriamatoa Filoha Republika manome fitenenana fa meloa ny anambarana hoe inona moa zany ny ezaka ho ataotsika amin'ity taona ity dia tsara ihany ngamba ny mitanisa fohifohy ato tanisa zay mampisaviritaka ny fianakaviana malagasy mampiady mihitsy ny sampiavana ary izany na tonga atsika nandray fanapa-kevitra hoe apetoana aloha ilay prescription acquisitive. Raha Antananarivo manokana Andriamatoa Hajaina Filoha Republika sy Andriamatoa Premier Ministre atsika mpikambana anaty gouvernemanta ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo fotsiny tamin'ny taona 2024 dia nisy 427 ny atota taratasinady mikasika ny ady tany fotsiny. Antananarivo fotsiny zany resahako zany, tsy mbola miresaka hoe Antsirabe na Akazobe na Tsoromandidy na Ambatolampy na toerana mbola misy fitsarana fa Antananarivo renivohitra tsy manodidina 427 ny atota taratasinady tamin'ny taona lasa iny. Dia eritrereto ani raha misy olona folo fotsiny kanefa tsy ho folo fa ny atota taratasinady anankiray indray fianakaviany misy 20, 30, 20 azy dia ataoko hoe 20 fotsiny voakasiky ny atota taratasinady anankiray dia efa misy 4 alina sy 1 hetsy eto Antananarivo zany misaviritaka noho n'ilay taratasy zay fantatsika hoe efa misy avoleta tokoa nambaran'ny minisitra namako teo. Raha raisitsika hoe 520 ny taona ray dia tsy miasa sabotsy lahady fa 220 ny andro iasana dia nataona iny kajy dia misy atota taratasinady 720 isan'andro miditsy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany io Antananarivo fotsiny zay renivohitra ahitantsika hoe tena miteraka korotana ho antsika menakavy ny fisian'ireo tambazotra matanjaka mpanohosoka manam-pahaizana avoleta amin'ny fahaizana taratasy ka manoratra mivarotra tany manatompo ary raha ny fitaraina tonga any aminay dia efa amapolo maro mba tsy tenanaka manjato. Zany indrindra no nahatonga anao Andriamatoa Filoha Hajaina Filoha Republika nanome toromarika ho any amin'ny rahalahy dia ny ministry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fananjariana ny tany ary ny ministry ny fitsarana mba hanao tolo-dalàna ka everina fa amin'ity taona ity no hitondrantsika izany eo anivon'ny parlemanta mpanao lalàna mba antaniana ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny tolo-dalàna zay anenjehana tsy misy sindrafo ireo mpikambana anatin'ny tambazotra matanjaka mpanohosoka ary azo tenena mihitsy hoe mpangalatra tany
manorotra tany, atsokosoko, mivarotra tany, manatopo. Ka rehefa lany tokoa zany tolo-dalàna ataontsika zany, mainga aty amin'ny gouvernemanta moa makany parlemanta, dia tena isika fanjakana tokoa no hiaro ny zon'ireo heverina fa tena manana zo misitraka ny tany. Zany ireo tompon'ny tany tena ara-dalàna zany. Ary any anatin'izany lalan-tsain'izany koa rehefa apetrakatsika io tolo-dalàna io dia amerina indray ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana sy amin'ny sampandrara mpanjakana misahana ny tany. Ary farany moa dia ny antony anaovantsika izany tolo-dalàna zany dia tena anenjehana amin'ny alalan'ny sazy enjana tsy misy indrafo ho an'ireo mpanosika ara-taratasy izay tena tambazotra mihitsy ankehitriny. Ny tolo-dalàna moa Andriamatoa Hajaina Filoampiaka fa any aminao raha toa any amin'ny Andriamatoa Prime Ministre ihany koa any amintsika dia misy eo amin'ny 2023 rehefa tanteraka io lalàna io dia hofoana ho azy ilay lalàna tamin'ny voalohany oktobra 2024 izay efa nisy any ny fieritreretana hoe anenjehana ireo mpanao osika sy tahaka izany, kanefa amin'ity lalàna vaovao ity rehefa tanteraka ny fandahina izany dia tena mafimafy kokoa ny sazy ary ny andinihetsika azy matoa apetraka any dia mba ampihemitra ireo mpitambazotra ireo tsy hanao raty tsony ary ahatonga malagasy tena hisitraka ny taniny satria ny tany amintsika malagasy dia tena manana ny asiny satria tany nalatsahan'ny tavontsika, eo tsika miasa, eo tsika no velona. Ary raha miresaka tsika teo hoe fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na transformation agricole, tsy eny an-dandry tsika no ambolo vary, tsy eny an-dandry tsika no ambolo mangazo, fa eto ambonin'ny tany ka tokony ho ara-dalàna ao anatin'ny fanarahana ny lalàna Andriamatoa Hajaina Filoampiaka, Andriamatoa Prime Ministre, nisitrahana izany tany izany. Ka raha tanteraka io tolo-dalàna apetraka tsika gouvernemanta eo anivon'ny parlemanta io dia manana finoantsika fa tena hiasa amin'ny fahalalahana, hiasa tsy misy fatahorana tsony tatsaha malagasy ka tena mokatra ary dia ho tanteraka tokoa ny hoe ahavita tena ara-tsakafotsika. Makasitraka Andriamatoa Hajaina Filoampiaka, makasitraka Andriamatoa Prime Ministre le pays gouvernemanta, makasitraka Trimenakavy tamin'ny fianoana ny ministre fitsarana. Sorotako. Ny zavatra tena andrasana Monsieur le Ministre misaotra anao amin'izay fanazavan'izay fa ny zavatra tena andrasantsika dia ny hoe ny anasaziana an'ireo tambazotra, tsy anasaziana fotsiny fa ny isamborana, ny anakanana ary ny anasaziana araka ny lalàna velona an'ireo olona rehetra mpangalatra tany ireo. Ny zavatra misy mantsy dia izao, be dia be ny olona mangalatra tanin'olona dia rehefa any amin'ny tribonaly dia mandeha ny tribonaly, raha resy izy matetika izy ireo mandresy noho ny kolikoly avo lenta. Fa raha ohatra ka sendra mba resaka zareo dia ny valididi-pitsaranany dia hoe tsy hanao ny tany fa hito ny tompony. Izany hoe tsy migadra zany ry zareo fa zay ilay fitsaranana tany hoe hitoliny ny tompony fa tsy hainao. Nefa ireo olona tambazotra ireo tsy mijanona ny mangalatra tanin'olona satria tsy penalina ilay izy. Dia rehefa tsy mahavoa ato izy dia manao ato indray, dia tsy mahavoa ato izy dia manao ato. Nefa raha mahazo tanin'olona anankiray izy dia tsy tokony tsy foroana amin'ny vola azony. Zay ny isin'ilay tambazotra. Ary ireo mpanao tambazotra ireo dia fantatsika fa olona mahafantatra tsara mihitsy ny eo amin'ny lafin-tany, olona mahafantatra tsara mihitsy ny eo amin'ny lafin'ny lalàna, ny olona mahafantatra tsara mihitsy ny pitsopitso ny rehetrarehetra mikasika an'izany hoe fangalarana tany zany. Misy amin'ireo olona ireo ary no mahavita, efa misy olona manana titra, mbola vitany zareo mihitsy no mamoaka titra vaovao. Ka zay zavatra zay tena mila isaorana ianao aloha Monsieur le Ministre ilay hoe hanao tolo-dalàna
famelohan'izay misy zavatra action tsy maintsy ataontsika ka ny anany zavatra tolo-kevitra ho ataoko dia farak'izay aingantsika amin'ny conseil des ministres manaraka dia mametraka birao manokana misy mpitsara ao zay fantatro fa na dia misy mpitsara vitsivitsy azy mety manao kolokolo fa misy mpitsara fantatro fa tsy manao kolokolo ka anjarantsika mijery hoe reto mpitsara reto kosa ny tena madio hikarakara andray an'le doléance an'le olona reo miaraka ny tompona andraikitra ao amin'ny fananatany tena mijery amin'ny fomba amin'ny fijery mahitsy sy madio amin'ny olona zay tratran'izay hoe fangalara-tany amin'ny tsirarin'izay ny zavatra teneniko zany monsieur le ministre dia tokony manao birao tsika manokana ametrahana an'izay doléance amin'ny ady tany zay ary fiorientena tsy apetratsika eny amin'ny fitsarana fotsiny matetika mantsy ny mpitsara koa dia zay rehefa misy olona tena mitaraina dia kaninay ny dossier ny jerevana dia ny dossier nitololito ny misy titre misy situation juridique marina dia izy ny tompony tany nefa ny rehefa fakafakana ny sur terrain sy ny sondage sur terrain tsy fantatry ny olona eo amin'le tany kory ny tena tompony hoe io olona io ny tompony io tany io ka zay ny zavatra tsy maintsy itsika tsy maintsy mitondra vahaolana le volavolan-dalàna ho ataontsika mbola mivolana me entre ny volana mai janvier tsika zao parapatonga ny volana mai efa mety be dia be ny olona ho tapaka lalandra mety tena tratran'izay mety ho tratran'ny aretina dia aloha zany tsika tonga dia mijery an'izay fametrahana ny birao zay dia ho annoncé tsika zay monsieur le ministre miaraka amin'ny tompona andraikitra ao anatiny apetraka ao miaraka amin'ny ministre ny décentralisation ihany koa ny ametrahantsika an'izay unité spéciale de doléance et d'orientation amin'ny resaka ady tany eto amintsika ary tena mila olona maromaro ny ao anatiny io no apetratsika ao anatiny io ary tokony vahatsika aingana ataontsika manomboka eto Antananarivo fa apetraka ihany koa amin'ny renivohim-paritany rehetra eto Madagasikara zay no mahakasika an'izay zany monsieur le ministre mirahalahy dia anjaranareo no mandray ny fepetra tandrify amin'izay